Pejim-baovao hafa tanteraka zava-dehibe ny fisian'ny fitantanana miompana amin'ny vokatra ho an'ny fampandrosoana manodidina ny kolontsaina miompana amin'ny vokatra izay na ny culture de résultat ny atrikasa izay ho tanterahana manomboka rapitso ao amin'ny trano fandraisam-bahiny Colbert. Zava-dehibe ny fisian'ny kolontsaina miompana amin'ny vokatra raha nambaran'ny sekretera jeneraly ny fiadidinan'ny Repoblika. Tokony ho resy lahatra ny tsirairay raha ny voalazany fa rehefa misy ny entimanana dia tokony hisy ny vokatra. Raha tsy izany dia mila manazava ireo izay tsy nahatratra izany vokatra izany. Nisy moa ny fampatsiahivana izay nataon'ny sekretera jeneraly ny fiadidinan'ny Repoblika izay sady tompona andraikitry ny fitarihan'ny Afrika ho amin'ny fampandrosoana eto Madagasikara. Raha tsahivana tsotsotra dia tamin'ny taona 2010 nisy faharambarana lehibe tao Paris izay fantatra amin'ny hoe déclaration de Paris izay ny fanarahan'ny mpamatsy vola sy ny firenena vatsina fepetra vitsivitsy anatsarana ampahombiazana ny fanampiana ho an'ny fampandrosoana. Nisy foto-kevitra lehibe anankidimy ny fanarahana tamin'izany raha tsy ahivina fohifohy dia ny natao hoe appropriation na ny fananana sy ny fifehezana ny politika pirenena ho an'ny fampandrosoana. Dia nisy koa ny alignement na ny fampifandrifina ny fanampiana amin'ny mpamatsy amin'ny zavatra izay voalaza ny politika pirenena ho an'ny fampandrosoana. Dia nisy ny natao hoe harmonisation na ny fandrindrana ireo fanampiana avy amin'ny mpamatsy vola mba tsy fanosina rehefa mitondra izany fanampiana izany. Ny faefatra eo ny tena tandrifantsika amin'izao fotoana izao dia ilay fitantanana miompana amin'ny vokatra ho an'ny fampandrosoana. Ny fahadimy farany moa dia ny fizaran'ny andraikitra eo amin'ny mpamatsy sy ny vatsina eo anatrehany vokatra izay mety ho azo rehefa nampiarina izany foto-kevitra rehetra izany. Ny fanatotosaina ny atrikasa izay atomboka rapitso dia nazahoana ny fanohanan'ny fitarihan'ny Afrika ho amin'ny fampandrosoana izay ampiantranoiny ny departementan'ny kalitao sy ny vokatra ao amin'ny vondron'ny banky afrikanina momba ny fampandrosoana. Miaraka amin'ny tantsoroky ny birao pirenena amin'ny solotenan'ny BAD eto Madagasikara. Raha ny fantatra dia hosokafan'ny Praiministra Jean Ravelonarivo ny 12 Martsa izany atrikasa izany ary hofaranana ny 17 volana Martsa amin'ny alalan'ny fivorian'ny gouvernemanta izay ho tarihan'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Rajaonarimampianina Hery. Ronjato ny mpandray anjara andrasana ahitana ireo mpikambana rehetra ao amin'ny gouvernemanta, mpiasam-panjakana ambony, solombavam-bahoaka sy solotenan'ireo vondron'ny fiarahamonim-pirenena ary ny sehatra tsy miankina.